Faly miarabantsika tsirairay avy-indray atratra ity alakamisy fa 20 volana marsa ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao tsirairay avy izay manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavakisika. Ry Tompoandriamanitra io mbola very-pisaoranao izahay ny amin'ny tombon'andro menao anain'io. Indrindra tokoa ianao raha hitoetra eto ankilanay ankehitriny. Nazava ny teninao araka ny sitraponao ary andresy lahatra na ihany koa amin'ny fahamarinana hatrany. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ataovy ampahatokiana ny asanao. Alaina amin'ny Romana 4:12 sy ny 17 manao hoe koa samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra, koa aza mifampitsara intsony isika. Amen. Tsy misy toerana ho an'ny firehariana ao amin'ireo ezaka ataontsika satria miankina mandrakariva amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ary izay rehetra ananantsika dia nomena antsika ihany koa. Hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ireo talenta izay nomen'Andriamanitra antsika ihany no andraikitsika e. Tsy manome tsiny an'ireo mpanompo izay nampitombo ny talentany ho avy roeny ny tompo dia ireo izay niasa araka ny fahaizany manao ananany. Araka izany ireo izay mampiseho toetra mahatoky dia mahasitraka sy valisoa, fa ireo izay mitombo hepona ao amin'ny tanim-boaloboka kosa na dia manao tsirambina ny asan'ny tompo dia mampiseho marimarina amin'ny alalan'ny asany any, tsy fahalianana amin'ny asany antsoina azy. Tsy nankasitrahana ary tsy nampiasany araka ny tokony ho izy ny talenta nomena azy ho voninahit'Andriamanitra sy ho famonjem-panahy. Aoka tsy hisy alahelo satria tsy manana talenta betsaka ampiasaina ho an'ny tompo. Raha maneho tsy fahafaliana na mitaraina ianao dia very fotoana sarobidy ary koa mandanilany foana ny fotoana izay manan-danja izay tokony ho araraotina. Isaory mandrakariva Andriamanitra noho ny fahaiza-manao anananao ary mivavaha mba ahafahanao manatanteraka an'ireo andraikitra napetraka taminao. Raha maniry ny hanasoa ny hafa kokoa anefa ianao dia mandehana miasa ary katsao izay irenao. Koa samy ampoaman'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra hoy ny Romanina. Aoka ny eritrerisika sy ny tenintsika tsy mba tahaka an'izao manao hoe enje lehibe tokoa ny asa vitako, efa nitana toerana tahaka izao ahako, izany hoe misy fieboebona sy firehariana. Ataovy ny adidinao eo amin'izay misy anao, ampiasao araka izay tsara indrindra azo atao ny fanomezana nankinina taminao any amin'ny toerana rehetra izay ahatonga ny asanao sarobidy indrindra ho mason'Andriamanitra. Aza miasa ho fikendrena fahamboniana na firehariana na fahazahoana laza. Aza mitsiriritra ny talentany hafa ihany koa satria tsy hampitombo ny fahafahana manao asa tsara na lehibe izany. Ampiasa ao anatin'ny fahalemem-panahy sy anatin'ny fanetretena ary amin'ny finoana feno toky ny fanomezana natolon'Andriamanitra anao ary miandrasa ny andro ny fahamaliana dia tsy hahita antony tokony havelomana na hamenatra ianao fa hijoro tsara mandrakariva ary aokany ny fitiavan'i Kristy no manery antsika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrizan-danitro, mbola misaotra anao zahay ny amin'izany fampirisihana avy aminao izany. Ampianaro izay hijoro mahatoky ary amin'ireo andraikitra rehetra nomenao dia andeha hampanetretena tsy hitady laza ny amin'izao tontolo izao fa nefa kosa dia hametraka ny fiainana rehetra ao am-pelantananao mba hahafahanay manao ny asa ampahatokiana sy hampahamendrehana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saruvirei
miaro